fa nanatanteraka fitsidihana tany Mozambika ny ministra ny Jony sy ny harena anaty rano Andriamatoa Gilbert François ny 12 hatramin'ny 15 ny volana april lasa teo, fitsidihana izay nahafahana nijery akaiky ny momba ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta, indrindra ny fitantanana ireo harena anaty rano. Azo heverina fa dia hiamafy ihany koa zany ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ity firenena ity raha eo amin'izay sehatra izay manokana no resahana. Ifanimetanana amin'ny fampandrosoana sy fitantanana maharitra ny harena anaty rano i Madagasikara sy Mozambika. Ino anisan'ny nivohitra tamin'ny fihaonana teo amin'ny ministry ny rano sy ny harena anaty rano Gilbert François tamin'ny ministra ny ranomasina, rano ary ny jony mozambikianina izay nitondsaina tao Maputo. Rojerena manokana tamin'ny fihaonana ny fiara-miasa mikasika ny fitantanana ny jony lamatra. Ny lamatra izay anisan'ny harena ifampizarany firenena rotonta ao anatin'ny Canal de Mozambique. Raha oharina amin'ny Madagasikara, Mozambique dia efa manana traikefa betsaka amin'ny fanodinana ny harena anaty rano. Nandritra ny fivahinianana tany an-toerana dia nanatanteraka fitsidihana orinasa mpanodina ireo vokatra ara-panjonoana tao Maputo ny ministra Gilbert François. Ankoatr'izay, izy noresana tao anatin'ny diniky ny ministry ny jony sy ny harena anaty rano Gilbert François tamin'ny ministry ny ranomasina, ny rano ary ny jony mozambikianina momba ny fametrahana ny ifitoerana mpanara-mason'ny jony ao anatin'ny faritry ny SADC. Maputo no anisan'ny andray izany sy ary niantso ny fanohanan'ny Madagasikara ny ministry ny ranomasina, ny rano ary ny jony mozambikianina amin'ny fanatontosany izany. Isy arak'izany atoato ny fanaovatso ny fifanaraha-piara-miasa mifanaraka amin'izany. Aorian'izay dia isy ny fifampizarana traikefa eo amin'ny teknisiana malagasy sy mozambikianina.